Valy indray miarabantsika rehetra amin'ity andro anio ity izay mpanaraka ny pejy sy ny chaîne YouTube amin'ity andro androany ity. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika raha ohatra ka zao ny émission voalohany hitanao tamin'ity taona ity dia faly ihany koa mbola mamerina ny fiarabana nahatratra an'izao taona raiky amby roapolo sy roa arivo izay nomeny tompo antsika izao. Toa dia ifampizara avy hatrany isika mankiteny anankiray isika ifampizarantsika anio. Matio toko fa fito andininy fa telo amby folo sy ny fa efatra amby folo no ovakitsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Midira ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro no miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany any amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Inona moa ny antony anazavatsika anio afatra io? Zavatra anankiroa no resany ao anatin'ilay andalatsoratra masina anankiroa, resaka vavahady dia resaka lalana. Dia vavahady ety, lalana ety izay idirana ny fiainana. Dia tsy ankilany kosa dia misy ny vavahady malalaka sy ny lalana malalaka izay andehanana ho any amin'ny fahaverezana. Matetika ny olona rehefa mitory an'io zavatra io dia resaka doktrina am-piangonana no velabelariny sy tantarainy. Dia misy ny sasan'izao mitantarany doktrina am-piangonana hoe ny atao hoe lalana ety sy vavahady ety dia tsy maintsy manaiky an Jesosy aloha voalohany indrindra, dia aveo atao batisa, dia aveo mandray fanamasina, dia aveo miteny tsy fantatra, dia zay ny atao hoe lalana ety ary tsy ny olona rehetrarehetra ny tafiditra any anatin'izany. Misy indray ny doktrina ny sasany dia zao hoe ny atao hoe vavahady ety dia mandray an Jesosy mba eo foana aloha le hoe mandray an Jesosy aloha na izany zany efa mba misy zavatra kely zany mba tafapetraka aloha anatin'izay. Rehefa vita fandraisana an Jesosy dia mila mankatodidy amandalana reto ny didy folo dia mila ajaina sy amasinina tsara le andro ohatran'izao dia mila ina moa tizy ty tsy hoanina tisy ty dia mila katoavina tisy roa dia lava be ny lisitra samy mame ny doktrina am-piangonany. Sasany ray mame entiny vavahady entiny lalana tsy maintsy mivavaka amin'ny Yesoa na Yahosoa dia vitsikely manaiky ivavaka amin'izay dia zay no mahatonga alizy ohatran'izay dia vao mainka ihany koa moa miampy le teny hoe maro no antsoina fa vitsy no fidiana dia reo olona vitsy reo dia le olona manaiky an'izao dia misy ihany koa zavatra be dehibe ohatran'izany ianona indray no mesi tonga eto ambonin'ny tany dia io no tsy eken'ny olona io vitsy ihany dia zay manaiky an'io rery ihany zay mahatonga alizy hoe ety sarotra tsy moramora sy ny sisa rehetrarehetra. Fa inona ny tena tian'ny ten'Andriamanitra ambara zany zavatra rehetrarehetra zany mantsy dia zavatra misampatsapana sy terena fotsiny ao anatin'le izy. Fa misy zavatra ambarany tenin'Andriamanitra mazava mikasika an'izany atao hoe vavahady ety sy lalana ety izany. Jona manambara le izy Jona toko fa folo no manambara azy voalohany indrindra amin'ny andininy fasivy izy dia milaza toy izao hoe zany vavahady Jesosy zany. Raha zany idirany olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy voaka sady ahazo hanina. Ary ny Jona toko fa telo amby folo fa efatra amby folo andininy fahenina zay efa hitsika tsara dia milaza Jesosy tamin'izy ireo hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zany hoe raha lasena bavy ny zavatra zay novakitsika teo amin'ny Matio toko fa fito teo zay manambara ny vavahady sy manambara ny lalana dia tsy manambara zavatra hafa ankoatran'i Jesosy Kristy tompo irery ihany. Tsy manambara doktriny mpiangonana io tsy manambara famantarana ny amin'ny fanamasina io tsy manambara ny zavatra mila katoavina sy tsy mila katoavina io fa manambara zavatra tokana dia Jesosy Kristy. Zay olona ao amin'ny Kristy zay nateraky indray ao amin'ny Kristy zay tenena rehetrarehetra moa zany dia ahorin'ny olona ao amin'ny doktriny mpiangonany daholo. Fa natao hoe nateraky indray ao amin'ny Kristy dia ozy ny apôstôly Paoly amin'ny fomba tsotra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia zavaboary vaovao izy. Rehefa tsapan'ny olona anankiray fa zavaboary vaovao izy, tsy misy idirany amin'le taloha intsony. Rehefa tsapan'ny olona anankiray fa tsy tahaky ny olombelona hafa ny antom-pisiny eto amin'ity zao tontolo zao ity. Rehefa tsapan'ny olona anankiray ny fitiavan'Andriamanitra zay niasa tao am-pony zay nanova azy sy ny antom-pisiny ka tsy
tsy velona ho an'ny tena ntsony izy hoy ny Koritiana 4:5 fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty amonjy azy. De zay olona io ny atao hoe ao anatiny lay vavahady ety. Fa na mankatoy inona io na mankatoy inona, na mihinana inona io na tsy mihinana inona, na manaja inona io na maninona io na nanao inona io na nanao inona, rehefa tsy ao amin'ny Kristy izy de tsy ao amin'ny vavahady ety izy ny dikan'izay. Rehefa tsy nateraka indray ao amin'ny Kristy izy, rehefa tsy novainy Kristy ny antom-pisiny, rehefa tsy nandray ny fitiavana izay nomeny Kristy ao anatin'ny fony izy, rehefa tsy misy fanahy masina milaza ao anatin'ny fony ao hoe zanak'Andriamanitra izy, de ninona doctrine ozy a, ninona fiezahana. Taloha de nisy fampianarana teto amin'ity izao tontolo zao ity tamin'ny andro ataoko hoe tany amin'ny taonjato faharoa na fahatelo tany ho any taorianan'i Jesosy Kristy, de nisy karazana olona izay nampahory tena. Dia ireo olona karazana olona izay nampahory tena ireo de olona izay te hisaraka amin'ny fiarahamonina sy tsy te haloto sy te ho voadio tsara, de nampahory ny tenany tamin'ny alalan'ny tsy fihinanakanina, fifadikanina matetika, tamin'ny alalan'ny fifadiana zay mety ho endrika ratsy rehetrarehetra, tamin'ny alalan'ny fivarotam-pananana ihany koa. Anisan'izany nisy tantarana olona tahaka an'izany hoe Antoine Le Grand, izay mpanan-karena tokoa, tanora, zatovolahy, mpanan-karena kanefa mivarotra ny fananany rehetra. No ny famakina ny teny izay lazain'i Jesosy hoe amin'ity fanananao de malahelo de ananarakitra ny an-danitra ianao de ndao anaraka, dia lasa nakatoy be amin'izao fotsiny io teny io Antoine Le Grand. Fa ny zavatra nitranga sy ny zavatra tsapany de zao tsy eno ny fiainana tao anatin'izany zavatra zany. Ina moa ny zavatra tiako lazaina aminao anatin'izany, Jesosy Kristy irery ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary Jesosy Kristy irery ihany ny vavahady. Tsy izay ataon'ny olona na izay tsy ataon'ny olona no azony fiainana, fa Jesosy Kristy ao anatiny ary izy ao amin'ny Kristy. Ka raha miresaka sika lalana, raha miresaka sika vavahady, de zay ny mila fantatrao a, Jesosy Kristy ny lalana, Jesosy Kristy ny vavahady. Raha ohatra mbola tsy tsapanao ny famonjena izay nomeny Jesosy Kristy, raha mbola tsy tsapanao zany fiainana mandrakizay de ny eto ambonin'ny tany fa tsy any an-danitra ny akoatra ny amin'ny tsy hita maso any, fa eto ambonin'ny tany de efa misy fiainana mandrakizay mipetraka ao anaty. Ozy Jesosy izay misotro ny rano zay omeko azy de isy loharano miboiboika tsy manapataperana ao anatiny fiainana mandrakizay. Raha mbola tsy tsapanao zany de fotoana androany anasako anao tianao Jesosy, te ametraka loharano miboiboika ao anatinao izy rery ihany ny vavahady, izy rery ihany ny fiainana, ary rehefa raisinao zay vavahady, fiainana sy lalana izay, de tsy mila ampianarina doctrine ianao na fiangonana vaiza, fa ao anatin'ny fonao ihany de efa isy fanamasina hitarika anao ho amin'ny lalana sy ny tena fiainana marina miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Zay ndray fifampizarantsika, fifampizarana foy amin'ity andro anio ity. Mametraka veloma mandra-piona, mandra-pitafa amintsika, mbola mitoy foana fifampizarana, resaka tokantrano isaky ny alahady amin'ny 4:00 dia amin'izay fotoan'izay indray tsika no iona. Samy tahiny tompontsika mandra-piona mandra-piresaka veloma toko.